Malagasy FM manolotra ho anao. Alatra tolapaty. Tantara nosoratany Rado Andreniaina. Ireto avy no hamelona ny tantara Sinaizy Nalzao Fahendrena Raherinambinina. Niaraka tamin'ny Rojo Fitiavana sy Alina Sondra. Nandray feo sy nandrindra ny lafiny ara-teknika Fanamby Nanatontosa Angola Piti. Alatra tolapaty. Andro voalohany. Mandrosoa ilay tsarinary dia mipetrapetra. Reny seza dia mahazo toerana lafaza miafafy. Sotrabetsaka ilay Saratoda. Dia aloha mafapana dia mandraisa. Reny very reny dia alefaso fa reo aloha izao masakatoko. Za ngamba le sotra ny tsy mahavoantika. Inary tiribaina. Tsy mahazaka antony vavoniko ny tena marina. Ohatray ilay ity. Mahatsara vavony be ilay tsy fa tairo ao sotroy. Tonga dia mahazo tomany lafa vao mahazo an'io elahy dia efa milamina be. Ka nankofo ny aza tena tsy zakako e. Tena mba marina. Aleo le tsy tia jus kely ty angano sotroka. Ka ataovy amin'izay mamety an'lahary ao fa tsy olana e. Tonga dia tairo ary ny resaka fa ny fotoana matsingely ty mandeha any. Ka zao lesy ny tena natongavako ty amin'ny lahy ty a. Hoe ahoana ka? Maheno hoe Fialao tao mahita asa. Efa roa volana mantsy izay no tsy anasa e. Fiainana nefa raha malala ihany fa sarotra ka tsy afaka nipetrapetra-potsiny amin'izao. Izay aloha lesy dia marina arinary e. Na ny avany laza angely tiribaina manesy sy mandatsany lafotsiny rehefa tsy anasa izay elahy. Izay mihitsy angely olana e. Raha mahakasika an'ilay kandro indray aloha iny misy asa any e. Saingy miankina amin'lahy ihany liza raha hoe anao elana tsiko. Fa asa inona nefa liza raha hoe tsy mahadiso. Asa sarotra atao ve sa tsy haiko hoe mila diplôma. Ny tena marina mantsy tsy mifidy afa izay misy dia ataoko daholo. Saingy raha vao mitaky an'izay diplôma izay dia tsy tafiditra tsika. Fa tsika manko tsy dia avaram-pianarana loatra. Izy aloha tsy dia hoe mitaky diplôma be lesy sady tsy asa sarotra koa. Saingy mitaky herim-po sy herin-tsaina ny fanaovana azy Fa asinona aloha lesy ilay izy raha doda. Mamaky fasana lesy bainina. Mangalatra tolam-balo. Boko izany resaka izany tsy avoaka ny lafa tsy ambaratelotrika amintsamy izany Tena indray lesy ny tsy nahaposiko izay le izy mamaky fasana. Eno mamaky fasana. Fa izany angely ty vola be ry bainina ny kilôny tolapaty amin'izao. Tsy vitako le tsy izany Fa hoana le ty mafy ny tsy anasa fa tena tsy vitako izany Olo ty ry bainina fialava aloha le lasa vehivavy. Inona ny antony tsy avy tany lany izany ka tsy eken'ny foko sy ny saiko e. Olona efa maty tsara le Viananarivo dia mbola andeha ho afongarany lao angalarina ihany. Dia ahoana koa nefa mety ahazo ny fianakavian'ny maty amin'izany ka. Izay resaka santimaka izay le sarinariny tsy mahatafa amin'ny fiainany. Inona ny rarainy lany izay olona efa maty any. Efa lasa korazany reny ny vola hiditra any am-paosiny lahy jerena ary bainina. Inona ary ty ka mety amin'ny lahary ve raha hoe ny dadabe any lahy sy ny bebe any lahy efa maty any am-pasana no angalarin'ny olona ka. Mety amin'lahy zany ela be zany lesy fa anao hoe lasa tsy anao elahy mantsy ange no mitady asa ty amiko dia omeko asa nefa ohatra ny elahy indray ty no mahita resahany eto amiko etoko. Tena aleo angamba aloha amorodina kely andinika an'izany ka. Okey bainina fa ilaiko rapitso mivaly teny lafa hitady olo ka fa mantsy rehefa tsy mety amin'lahy le kandre. Okay ary fa tsy tianao angano loka ny tao tsy mazotomana ianao tsy metimety aminao angano nandrahoako azy. Tsy izany fa malaina fotsiny sady misy zavatra mampiasa ny saiko izay. Fa inona indray ny olanao ry nasy ny ianao koa ngena zavatra tsy misy dikany aza dia natao mampiasa sainy. Fa tsy misy dikany ve zao tsy anasa zao aminao
tsy moramora ngery very nitondromolotra sy mifosafosa mahazo eto amin'ny tanàny. Dia inona nefa ny sanasaina amin'izany? Ny vavan'olona tsy maintsy miteny rinary sy resaka mandeha any ambadika any ve no ataonao ampiasa saina? Tsy aminao tokoa mantsy ny toerana ka moramorainao le izy. Ka anao inona ary ianao efa mitady asa ianao fa mbola tsy mahita. Tsy ianao ngeny kamo fa ny asany tsy misy sady tsy maintsy mahita foana rehefa mba miandrasa kely Raha mba fantatrao tokoa mantsy ry vero. Le asany amin'ny zao no tena mampiasa ny saiko eto fa tsy inona akory. Tsy rety ianao fa manjonitra ohatra n'ireny voavy nidona pahoriana ireny. Verivery saina tsy hita hoe ahoana. Asa dehibe komantiera ry vero Mba misy zavatra mampiasa ny saiko fotsiny fa ny anao koa dia asiana resaka daholo zao rehetra zao. Ka anao ary ny anona fa ny arena mila vitany. Za miady rery mitady izay vola ho ampiasaintsika ato an-trano ato aza tsy miasa saina akory. Ka za ngefa misy miantso jombilo raha tsy fantatrao Sa tsy mampaninina anao zany? Ka isitry belona ato an-trano ato ary ve ianao menatra olona tsy tia reny vavan'olona dia isitry belona ato an-trano? Ajanony aho zany resaka izany fa tena mandany jiro ka. Aleo hamonjy fandriana. Izay zao ny hitako metimety amiko. Mantso midira fa tsy midy varavarana. Za ihany le tsy ry-doda. Velarina ary. Mantso lesy. Ao Mantso. Dia mahazo sisa dia mipetrapetra la. Misaotra le tsy. Ka inona ary ny vaovao dia manahoana ny fanapahan-kevitra lahy momba n'ilay asa ka? Ka mahakasika an'izay mihitsy zao ny andehanako aty amin'ilay. Hoe ahoana le ty? Hono le tsy ry-doda. Ohatrinona marina moa zany ny karama amin'ny okandro io. Io le tirbaina arakaraka ny entana azontsika ihany 2 hetsy ariary ny kilao. Olty Zany vola bingy izany. Dia tsy hiditra amin'ny okandro mihitsy raha tsy misy vola be ho raisitra kosa aloha efa misy pata be mpandray ny entana any. Tonga dia raisiny daholo na 4 kilao na 4 kilao ty zany ribaina. Dia ahoana ka? Tsika sy lahy ihany ve manao an'ilay kandra sa hoe tsy haiko mbola misy olona manampy atsika? Tsika sy lahy ihany fa tsisy manampy atsika izany. Tonga dia zaraintsika mitovy fotsiny vola avy eo. Ialahy moa zany efa mpanao an'ity asa ty? Vao andray mandeha aloha nanao hitan'lahy. Nisy bandy iray izay niaraka tamiko fa vao nahazo vola le ry dia lasany amin'ny sisiniko. Fa le patron mpandray entana indray fa mifankahazo amiko tsara ka. Dia tsy mbola nisy ny hoe narandolo ve na tahaka an'izany? Tsisy an'izany le tirbaina fialaza mba miniminy foana. Rehefa maty dia maty fa tsisy manankatra izany le tirbaina. Inona ary ty? Tena sura amin'izany lahy? So misy manan-kenda eo amin'ny alina. Angano lesy izany dranary tsy misy afaka maty hoe mbola manao nininy izany intsony fa laminy fotsiny sainy lahy. Ny sainy lahy ihany no mitondra an'io. Raha vao sary tahotra lahy dia antosirany lahy na dia ny aliko elaza. Azo lahy. Okay ary taio fa raikitra izany. Sura lahy fa raikitra? Iano zao aloha tsy manery an'ny lahy mantsy fa io zany dia safidin'ny lahy manokany. Efa hoe raikitra ho azy Okay ary. Vonina tanteraka. Dia zao le ty andinika amin'ny fasana tokony ho vakin'andro any. Dia miasa avy hatrany tsika sy lara-pitso. Dia aleo mifandray telefonina io ihany zany tsika. Okay. Miantso an'la telefonina zany. Tena tody ao anatin'ny fiara ty. Ty tonga dia midira ato anaty vamma fa ina ary ty mampianana ny latirinary Daona tira toda. Tsara fiara mihitsy nareo zany. Tsika ngely ty banda mitady vola ka zao efa hitako le fasanovako itsika. Dia mahatory tsara lahy ny olona fa raha pitso dia efa raikitra ny komba. Mandeha zany
am20 rapitsika no manao ny mission dia fasaneny ambany andrefana eny no vakitsika. Fasaneny ambany andrefana? Eno a olty izy amin'ireo fasana telo milahatra ireo no resahany lahy amina zany. Lengeza indrindra tia le fasambe eo ampovoany io. Raha doda maninona lesy a? Fasandrazanay nge io fangatsy fantatra lahy moa zany. Zay indray alasy ny sentiment ny lahatirinarika. Dia raha fasandrazanareo zany dia maninona ka sa manome vola ivelomany lahy ny razambe an'lisa amin'ny levinao ka tsy mamely ty fa mba mety amin'ny lahy kosa ve aloha zany fa maninona raha nyfasandrazany lisa ny vakiny? Ela be lesy zany kozy zany mbola ho avy ny fotoana dia ho hitan'ny lahy tsara fa ny fasana eny ambany vohitra indray no foanantsika. Tena biby mihitsy lahy ty. Tsy vitako leto zany ny lisa ny vakina fa tsy angalatra ny tolam-balon'ny razambeko mihitsy na dia hoe sahirana ara-pivelomana azy. Oltiranary fa ny dadabe an'ny lahy sy bebe an'ny lahy efa maty ary ve afaka manampy an'ny lahy ara-pivelomana ka valio zay? Tsy eken'izayko leto zany raha doda ataovy rereo ny an'ny lahy fa tsy vitako ok ary tsisy manery an'ny lahy eto fa oka mba ho tsy ambara telotrika mitsamma ny resaka rehetra ny fanaovana. Tsy aza manala fa tsy hamoaka an'izany tena laza tokoa lery dia aiza indray lahy zany radoda nao hitanamana nefa ny mission ty tsy maintsy atao ary rapitso dia rapitso satria efa nanome fotoana amin'ny Monsieur Fredy mety ho tezitra mihitsy iny zao raha ho tsy vita rapitso ny mission satria zavatra tena tsy tiany lery mihitsy mantsy io fitapitany io. Aleo ranga tambatabazana lery lo tambatabazana mihitsy raha nary aloka. Oltiry nary mba miverena kely aloha lahy azafady fa misy inona indray miverena aloha lahy misy resaka kely vetivety. Eto ary ny resaka lahy fa miano zao aleo le tsy atao ihany le mission rapitso fa fasanafa ny vakitsika hitany lahy misy fasana efa misy razana maromaro afaka vakitsika ihany. Anaiky ny teniko ihany moa laka be lazao eo tsy varotra an'iray aman-drem-pianay atako masoandro kosa aloha na inona eny lesy fa aza toizana tsony zany kozy zany fa so dia misy maheno eo zay fa rapitso zany miantso an'ny lahy telefona eo ok fa iny ty malasa fisainana anao eo dia manjonitra ohatra ny akovo ambarika eo fotsiny fa tsy salama ve ianao rinary misy zavatra tiniako fa azakorytaninao mandeha ny lakozivonjeny ny olona veranga efa sahiran-tsaina dia mbola manampitrotraka koa nareo le aty zavy aloha vadinao sa tsy vadinao tsy mananjohan'ny tany an'izay mahazo anao toa ianao indray mantsy ny kizitinako. Tsy maninona raha izay ny manahira-tsaina anao tsy mody eo fotsiny raha alina sao gagy ianao dia aza miantsoantso amin'ny fianakaviana any orinary fa andeha hoaiza ianao ary nanomboka hoviana indray moa zany ianao tsy matory ato an-trano fa ohatra ny vaovao amin'ny sofiko mantsy zany aza be fanontaniana rery vero misy zavatra ataoko matoa tsy mody eo misy asa ataoko izay asa inona zany zany asa amin'ny alina zany ka tsy maintsy be fanontaniana fa raha misy fahavoazana ho any ange dia zany sahirana voalohany ka leo mamaly ny fanontaniana apetraka ao koa tsy maintsy hoe fantatra daholo fe zany izay zavatra ataoko rehetra mazava ho azy inona fotsiny mahavadiko ianao zany sa hifanafina andeha voakalina koa mantsy dia tsy ho lazaiko anao izay ataoko any fa hiteny fotsiny hoe miasa dia izay aza dia mila vany rery vero ka nao inona ary ianao asa inona no ataonao amin'ny andro alina valio fotsiny ny fanontaniako anao mpiambina amin'ireny alim-pandizandreny sa mety aminao ve izao miperapetraka tsy manao ninina izao atao trano ato izao nitedavy ianao asa hafa fa tsy mety amiko izany ka ory vero inona fa ianao ty ve misaina sa tsy misaina fiainana efa sary ty mbola tsy hitako efa ampilavaniny ihany mbola fidifidy asa ihany ianao amin'izao mavelona antsika angany karamanao ka zany lehilahy dia mila mitady vola fa tsy misy tolora-potsiny izany eny ary
Tandre misaotsy mitondra vola mody eo fa mifamaly amiko a. Dia miasa alina foana izany ianao? Isaka ny antsoina ihany vao miasa. Tonga dia raisiny isaka miasa koa ny karama. Hay mety kosa izanyko. Dia mba manahoana nefa ny karama amin'izany? Sao mantsy dia iray alina ariary no tsy atoriana ato an-trano? Tray, kalme ianao. Hitanao tsara ny vola hoentiko mody eo. Raha izay dia d'accord. Tandre mangeny fitondran-tena rinary e. So mahita mama sosialy mantsy ka arinao eto. Fianao ty ve zazakely e? Mba matotra ao fa olona efa firy taona ve dia mbola anao resaka tahaka izany ihany? Endrea. Olo ty Ratoda. Ahoana ry te? Tena mangatsiaka be izany andro izany. Marina tsy torakovitra mihitsy raha ngany tena nay. Zaza be taraina lesy bainina fa ao anatin'ny ady daholo ngely ity izany e. Fa nareo ve ho abandy sa sipa aloha e? Ohatra ny tsy araky ny eritreretako azy mihitsy mantsy alahy ty ngerinary e. Fa tsy akidimy mihitsy ve izany ty rehefa ty e? Rehefa hita fa mangatsiakako. Ka ela ve aloha olona andehandeha aty an-tokotanim-pasana aty amin'ny andro alina dia tsy angatsiaka ka? Na dia hoe mitafy akanjo mafana azy? Sa iza ny tiany lanomeny lamba irako fa ny lahy ty ka? Ary zareo atao pasana? Olo ty aza dinidinidiny voana lesy Ratoda. Ka tairary ny kandra fa mandeha ny fotoana lesy a. Zao jereny lahy fotsiny ny fanaovako azy. Dia amin'ny manaraka mantsy tonga dia fa tsy manoro an'ny latsony aho. Mba misy razana ihany ve ty ato amin'ity fasana ohatran'ny hoe voanamboarina ity izany? Jereo tsara fa tena fasana vaovao mihitsy angizy izany. Tsy haiko aloha izay isan'ny razana amin'ny levonato lesy fa dia fotsiny aloha ny tandrifentsika dia ity izany aloha no atao e. Ny fasana nkendrentsika hoe ho atao ny laviny lako. Tsy lasa letsy izany na mamitaky n'inona aza ny vola. Raha ny fasan'ny lahy ny vakiana dia manaika ahy. Janony amin'izay izany kozy izany lesy fa andao ny asa ny fanampiana. Zao manisa teo aloha dia miaraka amin'ny sitonao ny titsika sy alahy. Okay ary. Mavesabesatra tirinary Tery letsy fa vity io taony sandry be taony atao inona fotsiny. Ao ary mafy fa efa miainga izany piposy tekely fa kely sisa. Ao ary tena hienja izany. Zay Aka tsy voasokatra. Varavaram-bato matevim-be koa ilay izy. Ka dia mihitsy ny sarotra avana fa misy angely ty ireny tsy manano sarotra koa no manosika azy. Efa ela tsy nisokatra koa ngamba ty vasany tiako. Dia inona izany ny atao tonga dia hiditra sa mandeha ihany mantsy ny ora? Fa 12 ora sasany alina izao. Natao vonona fotsiny migona sinanetana dia ndao hiditra fa hanao ny etondray lesy mitandrema tsara ela fa misy tohatra ato ambany ato Tsy lovy tsara fotsiny fa any milanga eny tohatra. Lalako fotsiny lesy izany no raha ny lahy dia izay natolotry ny Malagasy FM ao anao teo alatra tolapaty tantara nosoratany Rado Andriamiaina. Ireto avy no amelona ny tantara Sinaizy Naljao fahendrena raha herinambelona niaraka tamin'ny rojo fitiavana sy Alina Sondra. Nandray feo sy nandrindra ny lafiny ara-teknika Fanamby Nanatontosa Angola Piti. alatra tolapaty mbola hitoy